ny fampidirana sy ny fampiasana ny vehivavy tato anivon'ny polisy-pirenena dia vao nanomboka mihitsy nitsangana ny polisy-pirenena dia efa nahita fa tokony nisy vehivavy. Tamin'izay fotoan'izay nefa dia olona tsy polisy no niasa tato fa olona tsotra zany nanao ny asan'ny sekretariat indrindraindrindra. Izany hoe asa izay tsy ataon'ny olona ao polisy-pirenena mivantana. Tamin'ny 1380 dia nanomboka napiditra ny officier de police ny tato amin'ny polisy-pirenena. Tamin'ny 1970 no nanomboka napiditra ny commissaire de police vehivavy ary tany amin'ny 1770 dia nisy quota mihitsy izay 500 amin'ireo olona izay ampidirina ho polisy-pirenena dia tokony ho vehivavy avokoa. Tapitra tamin'ny 1970 io lalàna mifehy ny fampidirana an'io quota io zany. Dia tamin'ny 4 dia nanomboka napiditra tany anatin'ireo groupe d'intervention rapide ny polisy-pirenena zany ny vehivavy ny tato anivon'ny polisy-pirenena. Dia tamin'ny 4 nanomboka nisy tale vehivavy tato anivon'ny polisy-pirenena izay ny anankiray directeur en formation continue izay lasa directeur ny école nationale supérieure de police izy amin'izao fotoan'izao dia ny anankiray personne responsable des marchés publics izay nanana rang na directeur izy tamin'izay fotoan'izay. Izay ny tenako moa no voatimitra tamin'izay dia izao hitanareo lasa directeur ny formation continue de la recherche izao. Tamin'ny 1940 dia nanomboka nasiana vehivavy ihany koa teo amin'ny force d'intervention ny polisy-pirenena. Dia tamin'ny 1970 dia nanomboka nasiana ny brigade féminine de proximité. Tamin'ny 1992 dia niezaka manokana indray dia nanisy vehivavy voalohany izay tale misahana ny province ny sécurité publique zany. Tamin'ny 1992 ity dia nasiana vehivavy indray ao amin'ny brigade criminelle. Hitanareo zao mety betsaka ny vehivavy no tafiditra ohatra manao commissaire de police izy satria afaka amin'ilay concours. Misy ihany koa ny vehivavy any anatin'ireny ohatra unité spécialisée izay matetika zany fahafantarantsika dia hoe lehilahy ohatr'izay koa ny eny amin'ny circulation mazava ho azy hitanareo mazava reny ny eny amin'ny intervention ohatran'izany daholo. Misy koa ny brigade féminine de proximité izay tena natao an'ny vehivavy mihitsy. Tamin'ny izany fotoana zany c'est-à-dire tamin'ny première république zareo polisy niarahana niasa taty aoriana rehefa nivoaka zany officier de police na commissaire de police efa nahita ny zavatra niainana niarahana niainana tany Mandalà sy zavatra rehetra natao exercice rehetra natao na fianarana natao tany Mandalà nataon'ireo lehilahy reo vitako ara-dalàna ka tsisy fanavakavahana mihitsy. Rehefa hoe nandeha ny asa ny affectationnay tsy nisy navana hoe ty tsy azo atao an'ny vehivavy ty tsy non. Tamin'izay tany Mandalà nisy manœuvre natao zany tany anaty alany Mandalà iny dia mitotona ria alakamisy n'Ambohimaha mazana le exercice natao tamin'izay sady mitondra ny bardasy non mandeha dia rehefa tonga tao Mandalà zany dia lasa ny baikin'ilay capitaine vazaha hoe tout le monde en rang raha mampipasser en revue tiany ampahafantarina hoe za mipasser revue mahery noho ny reto
tsy hoe mahery noho nisy rehetrarehetra fa nisy anankiray ho atorana dia marqué le coup zany a dia izay no mibaiko nataon'ilay kapiteny Lanlomo ny anarany. Rehefa avy eo nanana ny polisy rehetrarehetra tafaraka tamiko, na ny polisy taty ivelany na ny polisy tao Mandala, tena hajaina ohatran'ny lehilahy rehetrarehetra fa tsy. Dia natao ilay manœuvre tany Mangamila akaikina Jojobe. Vita ilay manœuvre dia lahatra daholo no izay rehetrarehetra zany. Ny président tonga, président mihitsy no nandray tanana anahy rehefa avy eo. Nanomboka teo dia ireo officier rehetrarehetra na miaramila na gendarme dia niaiky. Hatramin'izay dia najaina izy mianakavy. Efa tafiditra moa zany ao anatin'ny fandaharana asan'ny ministère ny filaminam-bahoaka ny resaka miralenta amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny ny gouvernemanta. Ho an'ny polisym-pirenena manokana moa zany mizara roa mazava tsara dia ny eo amin'ny kirakirana maolona ny olombelona zany, izany hoe ny fametrahana ny vehivavy araka ny maripahaizany, maripahalalany sy ny fahaiza-manao ny amin'ny asany amin'ny toerana tokony misy azy. Izany hoe amin'izao fotoana izao zany efa betsaka ny vehivavy polisy-pirenena izay mitana andraikitra ambony, andraikitra manapa-kevitra ary manapa-kevitra amin'ny fitondrana mihitsy ny asa eto anivon'ny ministère ny filaminam-bahoaka. Na directeur zany io na chef de service na mitazona commandement moa fitenina iazy, zany hoe eo amin'ny fibaikona. Ny singa faharoa indray nefany dia tafiditra ao anatin'ny asan'ny polisy-pirenena mihitsy ny fampiroboroboana ny miralenta sy ny fiarovana ny olona marefo dia ny vehivavy sy ny ankizy. Ny fiofanana atao aminay ato amin'ny école zany dia tsisy fanavakavana hoe lehilahy dia izao na vehivavy dia izao fa mitovy daholo na lahy na vavy. Ohatran'ny hoe samy manao roa lahy ny lehilahy dia manao roa lahy koa ny vehivavy. Manao flexion zato ny lehilahy dia miara manao. Dia izay koa mitambatra daholo fa tsisy mitokana hoe ty section féminine dia ty ny masculin fa mitambatra daholo. Dia mitovy daholo. Manao faction vehivavy dia manao faction koa ny lehilahy, cross dia miaraka amin'ny cross. Ankoatra ny asam-batana zany dia amin'ny fianarana mitovy koa, mianatra koa izay. Dia mianatra déontologie, éthique, mianatra RSG, mianatra police de la circulation routière, mitovy daholo na lahy na vavy. Manao maintien de l'ordre, mianatra droit de l'homme, zany daholo mitovy, mianatra an'iny daholo na lehilahy na vehivavy. Manao corvée daholo koa na lehilahy na vehivavy. Ohatran'ny hoe samy mamafa salle de classe, samy manao passifont dortoir, samy manao daholo na lahy na vavy. Na mafy aza ny fiofanana dia amin'ny maha-olombelona tsy maintsy mandalo ankiviana kely, fa le izy zany le hoe tsy hanao rery manao anazy fa maro be ny ankizy manao. Dia fijerevanao namanao hoe ianona ve mahavita dia za koa tsy havita. Dia iny vao maika mahaberin-tsaina, mampisy moraly zany le izy. Ekena fa ny lehilahy manana herim-batana kokoa par rapport amin'ny vehivavy, nefa ny vehivavy tena hita fa manana herin-tsaina. Dia iny vao maika mampirisika anao zany dia vita foana le izy. Miezaka anao ny tsaratsara kokoa hatrany dia vita ihany le izy. Natonga naniditra polisy aloha efa ohatrany hoe mbola zazazaza dia mahita le polisy eny ohatrany hoe mahafinaritra mijery an'zareo hoe matanjaka. Tena izay mihitsy zany le izy, ohatrany hoe nafinaritra anahy na zareo manao tenue iny zany dia nafinaritra anahy le izy.
Fitiavana manokana le izy satria hatramin'ny mbola kely efa mahita ny exercice ataon'ny polisy tato dia mahita zavatra ataon'ny zareo isan'andro eto dia tsiro azy tao anaty le anao polisy. Nampahatongana nanao polisy zany dia asa efa tiako hatramin'izay le polisy. Izay no nampahatongana no safidy ny filière droit teny Ankatso. Vita ny fianarako dia nanomboka nanao concours indimy nanao concours tsy mety afaka mihitsiny. Fanenina zany zay vao afaka. Nikirizako teny foana nefa fa tsy kivy mihitsy Mbola tany am-pianarana taloha dia efa nanana etaeta satria tia mijery an'ireny film policier reny. Dia eo ihany koa ny fandraisana andraikitra teo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianarana tamin'izany dia efa nanana etaeta hoe teo polisy taty aoriana ihany koa moa dia inspiré tamin'ireo namana tapaka izay efa tafiditra tato anatin'ny polisy pirenena. 14 taona tato amin'ny polisy dia 12 taona teo zany no nanao famotorana indraikitra ny asa famotorana. Nanosika nanao unité spécialisée zany ohatrany hoe mba te ampiseho hoe na vehivavy aza na efa niteraka aza dia mba afaka mahavita mitovy amin'ny lehilahy ihany dia ataoko hoe tsy hitovy be ara fa mba afaka manaraka ny ataon'ny lehilahy. Efa polisy aloha zany vao afaka manao unité spécialisée satria ao anatin'ny polisy le izy. Tonga teo global be angamba teneniko hoe tao anatiny tao zany ianao tsy ataon'ny zareo ohatrany hoe vehivavy fa mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany dia rehefa mandeha manao intervention zareo dia mandeha koa ianao manaraka anazy. Dia tsy mahatsapa tena latsa-danja zany ianao anatin'le izy hoe za vehivavy dia za kenakenaina be na ohatran'izany fa hoe rehefa manao zareo dia manao koa ianao. Raha ny sedra aloha betabe indrindrandrindra eo amin'ny ara-tsaina sy ny ara-batana satria matoa ianao nanao polisy efa mivonina ianao zany hoe misy zavatra miandry ianao, mila ianao matanjaka, mila ianao sainao mila hoe matoa ty nataoko vitako ty. Vitan'ny vehivavy teo aloha tsy maintsy ho vitako ary amin'izao koa manko efa misy ny miralenta hoe mitovy zo ny lahy sy ny vavy Tamin'ny voalohany aloha mety hoe mieritreritra hoe sarotsarotra le izy satria mety tsy araka ny vitan'ny lehilahy fa ny moralany atao ambony rehefa ny sainao zany ho manaiky hoe vitako ty dia manaraka ho azy ny vatanao. Eo amin'ny vie familiale aloha tsy dia misy olana le satria efa safidy le izy moko efa fantatry ny vadiko le izy hoe zao ny asan'izany polisy vavy zany dia efa micomprendre izy amin'le izy moa ny zavatra ny ao an-tokantrano zany efa fandaminana le izy dia tsy mampaninana anazy. En tant que hoe commandant zany somary mafimafy kely mihitsy izy amin'ny commandant anazy. Tsy maintsy mahay mametraka tsara ny commandement-nao afahana anatanterahana tsoma tsara ny asa ao anatin'le service. Mila olona mijoro tsara, mila olona manana fahamatorana tsara, mila olona ferme tsara. Amiko le hoe ma-commandant fier be ma-commandant ana. Fier be amina familleako na mpiara-miasa amiko na amin'ny lehibeako fier tanteraka zay angamba ny azoko lasaina. Ny groupe misy vehivavy zany hita hoe matomatotra kokoa par rapport amin'ilay groupe tsy misy vehivavy. Zay aloha no tombon'iray lehibe ao anatin'ny fiarahamonina azy. Fa raha resaka sur terrain tsika dia mora kokoa mampiasa vehivavy zany amina resaka renseignement par rapport mampiasa lehilahy. Satria ny vehivavy zany manana an'izay talenta manokana zay dia isan'ny tombony lehibe zany zay ho an'ny vehivavy ary zavatra hita zany tato anatin'ny groupe d'intervention. Andiany telo moa zany nandalo tato aminay nisy vehivavy tamin'ny andron'ny zahina zany rehefa nijerena zany ny tanjaka physiquement zany resako dia hita hoe nanana tanjaka lehibe zahina. Raha lehilahy motramotraka zany tsy naresiny zahina tato. Rehefa hita zany hoe tsara ny tanjaka ho an'le vehivavy dia niezaka zany zay hoe manahoana ny amadihana zay tanjaka zay ho vokatra lehibe aty anivon'ny intervention. Raha eo amin'ny sehatry ny filaminam-bahoaka ny miralenta amiko dia hoe
polisy vehivavy sy polisy lehilahy samy afaka manao ny asa mahakasika ny filaminam-bahoaka. Mifanampy ihany koa ary mifameno. Zay angamba ny tena zava-dehibe. Ny polisy moa zany zay zany tsy manavaka. Mitovy daholo ny fampiasana ny lehilahy sy ny vehivavy atao anatin'ny polisy nationale satria rehefa manao le recrutement izahay dia tsy asiana mihitsy hoe avana ny vehivavy na avana ny lehilahy. Ka rehefa manao concours zany dia mitovy mihitsy ny zavatra atao arakaraky n'izay résultat eo. Tsy miteny zay hoe tsy maintsy zao nisy ny vehivavy na tsy maintsy zao nisy ny lehilahy fa mitovy zany ny chance ahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy miditra. Rehefa tafiditra polisy zany le vehivavy dia ao indray zay no tonga dia miaffecté any zareo ny ankabeazany na any amin'ny fipa na any amin'ny brigade féminine dia feno misy vehivavy daholo. Ny fisian'ny vehivavy dia mampiseho sary hafa kokoa, manome côté humain kokoa ny asan'ny polis-pirenena zany fisian'ireny vehivavy ireny. Misy zany ny service izay ilaina amin'ny vehivavy manao azy na ny prévention io na ny répression raha tsy teny fotsiny zany amin'ny resaka fiarovana ny zaza sy fiarovana ny zon'ny vehivavy. Mitovy mihitsy ny fafana mivoatra ao anatin'le carrière maha-polisy anazy tsy misy mihitsy zany fanavana amin'izy io. Fa rehefa ohatra ianao ka mahay ny asanao mampiseho hoe tena vitanao le asanao dia mahazo ny tombotsoa rehetra mitovy amin'le lehilahy ianao. Misy zany ny fivoarana eo amin'ny asa ho an'ny vehivavy na atao anivon'ny polis-pirenena amin'ny sehatra ny ivelany. Hitako hoe afaka mivoatra, afaka mivelatra tsara amin'ny andraikitra zany atao anatin'ny polis-pirenena na dia atao hoe vehivavy aza ny tena. Atao anivon'ny polis-pirenena moa zany dia ny fiakaranao galona, ny fanomezana anao andraikitra ohatrany hoe directeur. Fa ankoatran'izay zany dia afaka misehatra amina zavatra fa ohatrany hoe ny mission de la paix any Nations Unies ireny izay manome vahana be da be zany ny vehivavy. Fa maro ny vehivavy polis-pirenena zany mandray anjara amin'ireny mission ireny. Dia manentana antsika vehivavy ary mampirisika antsika tanora malagasy izay feno 20 taona ny miakatra dia efa afaka mandray anjara manao ny fifaninana idirana ho mpianatra ho polisy. Ho an'ny vehivavy rehetrarehetra zany tokony tsy anana saina zany tsika hoe vehivavy dia tsy mahavita inona fa fanaka amalena. Miankina amintsika rehetrarehetra ihany ny saina ihany io fa rehefa ny sainao ny vonona rehefa misy zavatra tianao atao ka vonona ny sainao dia vitanao foana io. Eto zany maha-polisy ana dia manentana antsika vehivavy hiditra manao polisy fa asa tsara ty polisy ty satria asa ho an'ny tanindrazana. Asa tsara ty polisy ty satria mitady marina. Asa tsara ty polisy ty satria miaro ny mpiarabelona. Avy amiko ny mety ampilamina raha tsy manao ny asa koa dia hikorotana ny firenena. Zay ny zavatra tokony hitsatoka ao an-tsaina. Entaniko bebe koa zany ny tovovavy mba haniditra ao anatin'ilay fifaninanana satria tena ilaina ny isian'ny vehivavy ao anatin'ny polisy nationale. Betsaka ny asa azo atao anatin'ilay polisy nationale ary mba ho reharehan'ny tovovavy malagasy hoe misy polisy maromaro vehivavy hitan'ny olona miasa miservira manome ny fahafaham-pon'ny vahoaka malagasy. Tsy natao ho an'ny lehilahy irery fa misy mihitsy ny toerana izay manandanja ho an'ny vehivavy ao anatin'ny asa fitandrona ny filaminana. Ny kategoria rehetrarehetra dia afaka hidiran'ny vehivavy avokoa. Tokony tsy anatsika fa zay ny antom-pisiany ireny sekoly fiofanana ireny rehefa mandalo fiofanana dia manana ny fahaiza-manao dia manampy azy fotsiny zany maizy azy ianao ahafahanao mivelatra ao anatin'ilay asan'ny polis-pirenena. Atao amin'ny polis-pirenena zany dia mariako manokana fa efa misy anankiroa ny contrôleur général de police. Ny grade faratampony dia manarakaraka an'io inspecteur général de police. Roa zany ny vehivavy. Izany hoe afaka ataontsika vehivavy tsara zany no manakatra ny faratampony amin'ny grady ataon'ivon'ny polisy pirenena. Vitantsika teo koa fa efa misy directeur
anakefatra zao zay vehivavy ato afaka ampitomboana le izy fa dia miankina amin'ny fahaizantsika, miankina amin'ny fahavononantsika vehivavy fa nataon'ivon'ny polisym-pirenena dia efa malalaka tsara afaka mandray antsika rehetra izay vonona hiditra ato anatin'ny polisym-pirenena indrindra tsika vehivavy. Ry vehivavy malagasy, milanao ny tanindrazana.